Nalaza be tamin'ity herinandro ity fa mandraho na higrevy ireo mpiasa eny anivon'ny orinasa Jirama amin'izao fotoana izao noho ny tsy faneken'izy ireo ny zava-misy ao anatin'io orinasa Jirama io izay isan'ny tena tsy eken'izy ireo ny fanaovana favoritisme eo amin'ny samy mpiasan'ny Jirama izay araky ny voalazan'izy ireo hatrany. Ka ny pisopitsony mahakasika an'izay no fakafakena amintsika ato anatin'ity vidéo ity ka manasa antsika rehetra anaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany. Aza dino ny milaiky ny vidéo antsika ary tsarovatra hatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny vidéo zay lefa naeto isan'andro. Tsy ampendrela moa isika fa avy hatrany tonga de vavany ndao ary. Ny tonga tsy miarahaba hono ny namantesitra ka dia faly miarahaba isika rehetra mpanaraka tsy tapaka an'ity chaîne ity tenako amin'ity androandroany ity. Arakin'izay efa natsipiko zay dia ny mahakasika ny raharaha eo anivon'ny mpiasan'ny Jirama sy ny orinasa Jirama izay no tena iomparantsika ato anatin'ity vidéo ity. Fa mialohan'izay dia andao aloha resantsika ireto tsara fantatra manaraka ireto. FMI mpamatsy vola mahazatra nivoaka ihany ny $13 tapitrisa. Nangatovan'ny flankevy fitantan'ny FMI tamin'iny andro ny 4 Janoary ny ahazony Madagasikara vola mitentona $13 tapitrisa ho an'ny andiany voalohany na FEC Facilité d'élargie de crédit sy FRD na Facilité pour la résilience et la durabilité. Mitohy araka izany sy ny famatsim-bola izay ataon'ireo mpamatsy vola any Madagasikara efa hatramin'izay ka hatramin'izao. Ka ny fanontaniana mipetraka raha dia ny hoe oviana ihany ny Madagasikara mba tsy hankindoha amin'ireo mpamatsy vola izay efa hita moa ny fomba fiasan'izy ireo mandraky tiny androany. Oviana izany Madagasikara izany mba tena haleo tena eo amin'izay resa-bola sy ny maro hafa izay fa tsy hankindoha lava amin'ireo mpamatsy vola izay efa nisy hatramin'izay. Prime Ministre Ntsay Christian riharian'ny malagasy rehetra ny marim-pankasitrahana leader politique africain de l'année izay azony filoha Andry Rajoelina tamin'ny ity taona ity ho izy hatrany araky ny nambarany tao amin'ny flankevitry ny ministra hatrany. Ka manoloana an'izany fanambarana izany dia miandry fatratra nivoaka malagasy rehetra amin'izao fotoana izao izay fiovana ho entin'izay eo amin'ny fiainana ara-tsosialy sy ny firenena izay hita fa mandalo fahasahiranana amin'izao ankehitriny izao ary mbola ao anatin'ny fiandrasana sy fanantenana an'ilay fampandrosoana efa nampanantenaina hatramin'izay ka hatramin'izao nivoaka malagasy rehetra amin'izao ankehitriny izao satria mantsy araky ny voalaza sy ny fomba fiteny ary ny filamatra matetika heno hatrany dia ilay hoe Madagasikara tsy maintsy mandroso ny tanjona ary malagasy miara-misalaha miara-mientana mba hampandroso ny Madagasikara no tokony ho hita eto amin'ny tany sy ny firenena amin'izao ankehitriny izao araky ny nambaran'izy ireo hatrany. Asa raha tena ho tonga amin'izay tokoa ny Madagasikara afaka fotoana vitsy eo sa ahoana no mety ho tohiny izay. Ministeran'ny raharaham-bahiny indray ny sinoa no hanao birao eny Tanamasoandro. Hanangana biroan'ny ministeran'ny raharaham-bahiny ao amin'ny tanàna vaovao Tanamasoandro ny sinoa amin'ny alalan'ny SIDCA na Agence Chinoise de Coopération Internationale pour le Développement. Anisan'ireo ministeran'ny fiandrianam-pirenena sy ny ministry ny raharaham-bahiny. Midika izany fa mitohy ny fametraham-patokisana amin'ireo orinasa sinoa amin'ny fanamboarana fotodrafitrasa ao Madagasikara ao amin'izao fotoana izao satria mantsy efa hela izay no nahenontsika an'izay fiarah-miasa eo amin'ny sinoa sy ny Madagasikara eo amin'ny lafin'izay fanamboarana fotodrafitrasa maro any an-toerana izay. Tsy ilaza isika afa-tsy iny Kianjany Barea izay isan'ny nanamboatra an'izany ny orinasa sinoa. Fantatra izao fa hanomboka ny Ramadany ka nilaza ry zareo Marokana izany hoe ny mpanjaka tany Maroc aoka tsy atao sorona intsony ny ondry ho izy hatrany. Ny antony voaka Marokana mba tsy hamono sy hanao sorona ny ondry intsony ho fanamarinana an'izay fetin'ny silamo zay amin'ny fiandohany volana Jona izao ny mpanjaka n'izy ireo. Ny antony dia satria mihalany tamingana sy mihalafo vidy ny ondry any Maroc noho ny haintany izay mamely mafy ity firenena ity. Fito taona misesy izao no niaina haintany Maroc ary ny hena hatrany amin'ny 830
nisany ondry any an-toeranany. Izao no haintany mafy indrindra taoriny nitranga tamin'ny taona 80 araky ny voalaza avy any Maroc hatrany. Kianjany Barea indray tsy nahazo fankatoavana tamin'ny kafy. Namoaka serasera ny Fédération Ghaniana fa hiazo any Maroc hiatrika ny lalao hifanandrinana amin'ny Madagasikara. Lalao tafiditra amin'ny andro fahaenina amin'ny fanitsanana izy io izay hatao ny 14 Martsa 2024. Tokony hatao tao Antananarivo tany ambolohany ity saingy nafindra any Maroc noho ny tsy fanekeny kafy ny pitsopitso ny kianjan'ny Madagasikara. Mbola tsy nahazo fankatoavana araka izany ny kianjan'ny Barea fa noezahana nafenimpenina teo izay tsy fazahona fankatoavana izay tamin'ny serasera ofisialy. Filoha Andry Rajoelina nilaza fa tsy maintsy hovitaina milohan'ny fetim-pirenena ireo trano eny Andavamamba eny. Eny Andavamamba eny no misy ity toerana hita amin'ny sary ity. Misy trano vaovao maromaro vao naorina eny an-toerana eny. Tamin'ny iny andro ny afako maly iny nandeha nitsidika anireo trano vaovao ireo ny filoha Andry Rajoelina. Raha tsy ivana mantsy dia nisy ireo fianakaviana nipetraka tamin'ny trano hazo na koa trano sase izay manamorona ny lakan-drano teny amin'iny nosy be iny. Tsy maintsy noesorina ireo olona ireo noho ny asa fanadiovana sy fanatsarana ny moron-drano. Na izany aza dia tsy noesorina fotsiny ry zareo fa nomena safidy na omena onitra arabola na honerana ny trano vaovao. Nisy araka izany ireo fianakaviana izay nisafidy ny sitraky ny trano ka izay no antony nanamboarana anireto trano vaovao etsy Andavamamba iretsy. Raha ny fanazavana azo dia maimaim-poana no isitrahan'izy ireo io trano io ary efa fantatra izay honina ao. Toromarika nomeny filoham-pirenena moa ny hamitana tanteraka ny fanamboarana ireo trano ireo milohan'ny fetim-pirenena. Io no nasongadiny nandritra ny fidinany ifotony ny jereva ny fizotrany asa teny an-toerana izay anatin'ny tetikasa produire na projet de développement urbain intégré et de résilience du Grand Antananarivo. Tetikasa mifantoka amin'ny tanàna Antananarivo sy ny manodidina ny produire ary arahan'ny filoham-pirenena ankaiky ny fizotrany asa. Tafiditra anatin'ny fanovana endrika ny faritry ny ambany tanàna sy ny fampivoarana ny fiainan'ny mponina ity tetikasa produire ity ka dia isorana ny fitoram-panjakana izay miezaka manao aintso zavatra amin'izay fanasoavana ny vahoaka izay. Andao amin'izay ho resantsika ny mahakasika ny olana izay misy eo anivon'ny orinasa Jirama amin'izao fotoana izao. Manambana ny grevy ny mpiasa eo anivon'ny orinasa Jirama. Mandrahona hanao fitokonana hanatsikafona ny fitantanany izay tale generaly vaovao sy ny tale misa telo ny mpiasan'ny Jirama. Kian'ireo mpiasa ny tsy fisiany rafitra ofisialy, ny fanendrena tsy voamarina, ny faharatsian'ny fepetra iasan'ny mpiasa ary ny tsy fanajana ny zo sosialy. Ankoatr'izay manameloka ihany koa izy ireo ny fisiany favoritisma sy ny fanampenam-bava amin'ireo izay maneho ny hevitra mifanohitra amin'ny fitantanana. Mitotongana hatrany ny kalitaon'ny tolotra omeny Jirama ahitana fahatapahan-jiro matetika sy faktora tsy voalohy izay manakana ny fividianana fitaovana ilaina. Izay ny masaka azona roso tao anatin'ity video ity tompoko lasy tompoko vavy. Misaotra antsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Azadino ny milaiky ny video antsika ary tsara ohatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tabaka ny video izay lefa nahita isan'andro. Tompoko lasy tompoko vavy mankasitraka dia mirary soa.